asa ho an'ny tanora anisan'izany ny hôtel ohatran'le Vichy any andafy reny mba entrino ataontsika centre thermal lehibe indrindra centre thermal lehibe indrindra aty amin'ny océan Indien ataontsika eto rano mafana tokolatevao fa satria hoe andao andangany reto vokireto nge mora jonona am'lainge il nous a menti kabary miezinesana ane zany le retsy natao teo masony be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra fa volombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato-masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandangy nefa rehefa avy eo aiza le voly de rehefa avy eo am'izay ianao de hoe ka tsisy kosa nge ny volako va lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandangy tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fipetra voalohany de vaitsika ny fomba fampianarana ny tanora malagasy mba hifandraitra amin'ny toetrandro mba manara-penitra mba mandroso mba ho anisan'ny lohany zany tena nareo fa tsika maino amin'ny afrikana malagasy intelligent malagasy mahay malagasy vonina fiandohana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity izafa tsy lainga na mpiainana atsika teto e zany hoe rehefa zoina norafetinao nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga de tsy haritra ny dikan'izany vitsivitsy fotsiny zay tadidiko no ampatsahivoko anareo anatin'ity famakafakana ity fa aza raisina hoe manka alana momba le fitondram-panjakana lalatiana ao anatin'izao resaka ataony zao enoy amin'ny fotsy miangatra zao zavatra ho resahako zao hoe tena mariny zany zavatra zany mety pomba ny fanjakana ianao mety manohitra ny fanjakana raha pomba ny fanjakana ianao de teneno malaky le fanjakana toananao hoe tena mariny zany teny lalatiana zany fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy lainga ka itsika ary zao ny anaporofonany zany voatany am-piandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fony le vahoaka nandainga zany ianao tam'le vahoaka nasainao mifidy anao hay lainga fotsiny zany hay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo tsy sincère zay malay nandeha ianao tamin'ny propagande rehefa avy eo ianao rehefa tonga eo fitondrana vao miteny hoe tsy mora nge fa efa miezaka mamazy ay ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible rehefa manaja an'io rafitra io ajaony le rafitra de hitatsika e fa tonga de hitanareo hoe hay ve rehefa manaja ianao za zo isan'andro san'andro mampiasa arabe misy rafitra zany arahana amin'ny ora fa tsy eo mandeha ty amin'ny arabe ianao de efa ty amin'ny raha any amin'ny nosimoristika de avaty amin'ny akavianao ny lalana satria zay ny anazy ny fanarahana ny lojika ny arabeany fa raha eto Madagasikara tsika eto tsisy volant droite de tsy maintsy makaty amin'ny droite zany tsika amin'ny mandeha zay le fitsipika eny an-dalambe eny rehefa mahita toerana voatsipitsika le passage marquage au sol de eny le natao fipetahan'ny mpandeha tongotra rehefa misy mandeha eo de mijanona zay le fitsipika ao anatin'lay izy zany hoe manaraka fotsiny na iza zany teo de manaraka fotsiny tsika hoe efa izay le fitsipika ara-pifamoivozana de mba hisoroantsika an'le loza zay le fitsipika re olona rehefa mandeha fiara fitateram-bahoaka tsika jereo tsara fa misy fiara fitateram-bahoaka tena mahafinaritra any rehefa fenony anazy no mipetraka ao anatiny tsy mijanona mihitsy izy fa manontany fotsiny hoe misy miala ave rehefa tsisy miala eo de mandeha foana izy fa tsy eo akoriny hoe raha mijanona eto an-dotam-pianaka izy de olona mbola aritosy mbola atsony hoe ty le mandeha ny vato zay le vody azo le fitsipika zany io tsy haitsika io manaja anazy rehefa mipetraka teto Madagasikara ny tsika teto malagasy nisy teto tamin'ny andro ny fahampanjaka rehefa avy eo tsika mivadika hoe aloha am'izay fa ny ala ny fahampanjaka miditra any amin'ilay repoblika voalohany zay hoe iza ny petraka teo de natao teo zo zany aloha tamin'izany fotoana izany ny tsiranana Filibert tamin'izany fotoana izany de avy eo nisy ny fifidiana de mipetraka teo izy de napetrany tao anatin'izany ty filoham-pirenena de reto mampira ao anatin'ny gouvernemanta de manao tsika ny resaka momba ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna mbola tsy nisy zany resaka ny teny merandolona zany fa zadinganina reo ny tantara
be deabe indray atao de hoe zany koa mbola tsy antsika e tsy aty fa tsy any fa aty sauvery any de mandeha le zavatra misy satria zay le fitsipika nanaraka maninona ary tsika nanaraka an'ireo le fitsipika ireo de rehefa tonga tsika tonga de diantsika zany rehefa tonga teo ny amiraly nanangana izy le resaka momba an'le hoe hitatana ny faritra teto Madagasikara nisy teo anilany le tsy nanaiky mihitsy le faritany mizaka tena zay nitarian'ny Henri Lecasseur tamin'izany fotoana izany de nametraka indray am'izao fotoana izao olona antinendry reo gouvernoura zay tsy araky lalam-panorenana zay le zavatra nisy tao fa rehefa dingantsika ty amin'ny 2024 tokony manaraka an'le tany am-boalohany zany zay le rafitra ao io le lalam-panorenana tsika anie de miteniteny foana sy manao tsinotsinona mihitsy ny an'le vahoaka malagasy ny mpitondra jereo tsara rehefa le minina sady manangana ny taninakavana de mitehaka le ino ty le lalam-panorenana fa de ananja rehefa ny ao anatin'le sainy dia minina fa de vahoaka reto zay tena adala fidy ana de adalany nametraka ana teto fa ny fianakaviako sy ny olotsotra sy ny tombotsoan'olombitsy zay miaraka amiko aloha ny tena hojereko fa za tsy mijery an'zay any fa zay any de any inona moa ny tongava an'le teny hoe katrami ny fanafoanana olona maro be ny dikan'io tao anatin'izany mivantana io ny zavatra misy zany amin'ny ankehitriny de tsotra raha io zavatra io no alaina sy tena arahana rahabaky teny sy le hoe toy ny anak'Andriamaso tsy izao ny nanjoantsika ry vahoaka malagasy tena mariny ny fampanantenana teto de tena miraradraraka mihitsy za zany tena ohatrany tena miositra volamena le tena vaintikatokaraha mihitsy hoe zany ranga ny fampanantenana ataony rajoelany tena milay ranga nareo niandry aty 19 taona ihany da inona ihany ary tsy mbana tena tsy mianadraraha fa efa teo foana hatramin'izay efa nanonga-panjakana tamin'izany voafidy indray tamin'izany de mbola voafidy ihany de rehefa tapitra indray ve mandà de miteny indray le olona le mba meo 10 taona izy fa tsy ampiko maninona ny ao sadeky ny hoe herintaona ihany tsy misy mangataka mihitsy ny hoe mamangatary nareo mba asitsika ady hevitra hoe mamangatana tena tsy ampy ranga le herintaona fa aloha ranga mba hotohizana ihany ty ampiana herintaona tsy anaiky an'izany reo fa tena itsina le izy hoe tena dondrona ranga tsika vahoaka malagasy masika be mihitsy le fiteny tena miaritra ranga le vahoaka malagasy satria inona ny antony zoko ny taona tany amin'ny 5 sy 10 arivo ny 7 sy 10 arivo ny raha antsika nahita vao niakatra teo amin'ny arivo ny kilao ny vary ny dradradrana ny antsika rehetra za efa nisy mpanao gazety 5 taona nanaovako an'ity ny andro ny amiraly efa teto efa nanao ny sehatra mpanaovana gazety ny dradradratsika rehetra miala raha valomanana rehefa tonga teo indray ny filoham-pirenena rajonal mampianina Air Martial niakatra 700 ny kilao ny vary ny kikiky tsika rehetra hoe miala rangarajao ny volomboasary tena tadiditsika mihitsy ny lanja vatapaty teo amin'ny kianjany 13 Mey hoe velomo zany le malagasy zany tadidio tsara ny tantara manao akanjona volomboasary le tovavy anakefatra de milanja vatapaty lay olona raha kofana lamba mainty be de misoratra eo amin'izy hoe velomo rajao zany ve re olona le teo tsaitsika malagasy io resahaka io nalalaka ny demokrasia navela le filoham-pirenena teo am'izao fotoana izao rehefa mba midina ankianja ny olona de samborona de nanaovana an'le fonja zay aloha tanteraka kosany le fonja tena tanteraka mihitsy fa ny ankoatran'izay andao nge reto fampanantenany reto raha atsika tamin'ny fampielezakevitra zay nataony Rajoelina nirina le fonja iny tanteraka ao raha atsika zay raha Tovinarivo ny resaka fambolim-bary za dia fanamby no apetrako za tsy miteny hoe matokisa fotsiny fa ny zavatra ho atolotro dia zavatra afaka rifisiny ny zavatra mitranga dia izao tsy miteny fotsiny hoe matokinareo na ho afaka mifahantrano ny navy ely rano nataoko amboaka malagasy tsotra 100 000 hectares ny ambolena vary ampitomboana 100 000 hectares ny toerana ovolena vary manerana ny Madagasikara afaka 5 taona zany dia aleo tena ara-tsakafotsika satria raha 5 tonnes isaky ny hectare raha ataonao ny kajikajy 500 000 tonnes zany no vokatra azo
amin'izany familaran-tany mikasika ny herinaratra tsy teny aho hoe kapokako fotsiny zany fa ny olona mila zavatra refisiny, mila zavatra précis. Nolazaiko mivoaka malagasy dia tsotra 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara. Velirano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita tao anatin'izay 7-10 taona zay dia ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara. Zany tompoko natao hoe velirano fa ok zay le hoe mino fotsiny ihany fa ny anahy dia velirano nataoko mivoaka malagasy. Ny famokarana herinaratra amin'ny angovo azo avozina dia apieny ny vidin'ny herinaratra farafakeliny 200,000. Zany ny velirano ataoko aminao mivoaka malagasy. Ohatra fotsiny zao any amin'ny sud manana charbon tsika, charbon any Sako, efa hitanay ny fomba anovana an'izany, afaka roa taona io dia vita. Ary rehefa mipetraka ny any Sako 300 mégawatt mivita ny any Sako apiena ny herinaratra, vidin'ny herinaratra any amin'ny sud rehetrarehetra. Zay le étude sy précision. Noho izany rehefa tonga filoham-pirenena dia ametraka centrale de l'or ary tsy maintsy mandaloa ny volamena rehetrarehetra trandrahana eto Madagasikara. Tsy endrina volany ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Sotra ataoko mifepetra raisiko dia tsotra. Ny olona rehetrarehetra zay mpanao trafika, na io resaka sokatra, na io resaka volamena, na io resaka dalo, na io resaka boîte de rose, dia tsotra ny anahy. Pénal izy regny. Anao prison spéciale ary atao sestany ireo olona rehetrarehetra zay mangalatra sy mangalatra ny arem-pirenena. Ekena sa tsy ekena? Ekena sa tsy ekena? Zany ny zavatra ho ataontsika. Zavatra afaka tanterahana, zavatra afaka atao, zay no ataontsika eto Madagasikara. Ary miteny anareo fa tsy fandriam-pahalemana efa hitako ny fomba hitantanana an'izany. Ny na tsy manifeste fa ny na initiative pour l'émergence de Madagascar. Velirano no ataoko mivoaka malagasy fa iena ny asan-dahalo, iena ny resaka fanaovana kidnapping ary ametraka force d'intervention isaky ny région, isaky ny district antenako mba isiny iverena amin'ny fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara. Zany ny zavatra misy zany. Tena mahasorena mihitsiny zay le izy. Tena mahasorena. Rehefa teo izy nandritra le 5 taona voalohany resahako io ny zavatra zay tsy vita le teo aloha izy tao anaty. Izy tsy niteny mihitsiny le teo aloha le ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Fa le teo aloha rehetrarehetra zany ny ainga tany amin'ny filoham-pirenena Tsiranana Philbert. Satria 7-10 taona ozy izy. Ataoko ao anatin'ny 5 taona. Dia anareo lokom-boasary mba midiry eto hoe mba resahantsika zany na tongava mihitsy mivantana ty resahantsika anazy. Vita ve le izy. Le tao anatin'ny 5 taona. Le fifidianana teo iny angataka nareo mba ampio 5 taona rangava tena tsy aiza re olona. Zay ile teneniko hoe tena mazava rangava dondro ntsika malagasy ary tena mazava le irany sareraka hoe misaotra anao ary malagasy fa tena menao vahoaka dondrona. Tena izay mihitsy. Satria na ny antony voarebreby isika tao anatin'le hoe ty le zarazaraina. Raha ny teny fotsiny izay tamin'izany fotoana izany, raha ohatra ny be ny tanàna le anareo io zay tsy lany fa napetraka teo. Raha ny teny izy hoe sorony anareo mpivarotra amoron-dalana, tsisy mifidy anao teo. Ary efa nazava koa le fifidiana fa tsisy mifidy. Fa nitereko masaka to voalobo-jaza le resaka dia napetraka teo. Hitantsika ny fifidiana tany Antsiranana. Nisy olona le tany tsy nanao fampelezan-kevitra mihitsiny. Fa lany tamin'ny isam-bato mazava. Inona mbola teneninareo? Napetraka nareo any ny PDS. Mampalahelo Tena mahasorena mihitsy. Za eto miteny foana. Raha vonina nareo tongava aty araka le tenin'ny tompo hoe
ho avy tony mpangalatra aza miteny aminay fotsiny tonga de tongava fotsiny eto de tonga de tsy asiana resaka mihitsy hoe briefina hoe andao aloha tia ny fampiresana de tia ny fanontaniana fa tonga de tongava aty de am'izay tsika tonga de mifanintsy hoe izao le zavatra tena izy zay oentinareo na solotenareo mampanateninareo ho avy eto ny fitateram-bahoaka 5 mitsangana 5 mipetraka nampirisiana le tovavy teny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika aizy zany e ho ataontsika ny resaka momba ny gasikara le fiara io aizy zany e fampatena tanàna mipopoka hoe ny tanora no avy ny taona de ampanananasa an'le tanora aizy zany e de nalendalenda fotsiny teo hitanareo ohatra le manjono erian'le lela-pitana asiana le vola sy le sakafo de le vahoaka eto le eo ambony le radioelandrinira de le vahoaka le atao manao katipaty de manda tsy ho azonao mihitsy zany le am'le fitana am'le misy le lela-pitana ery satria eo alohanao de zay pahanao de ohatr'izay foana lelanelana tsy ho azonao mihitsy zay le ampilendalenany satria na ny antony hoe mivoaka tamin'izao ny zanany de ampanao orinasa aizy zany re olona mampandonta tabatra sy mahatezitra mihitsy natsangana ny resaka momba ny etanolona tsy haiko aloha etanizany natao tao aizy zany e tsy hiteny intsony a nefa raha tsy hiteny moa tsika izy ny tenin'Andriamanitra de mivato no iantsoantso mampalahelo raha ngany zavatra misy eto a le tena le tena kapokako ozy izy ny resaka momba fandriampahalemana rehefa manana pakiady aizy zany e matimaty foana ohatrany valalasamboromboka lay vahoaka malaka raha n'olona manao misotrosotro zava-mahadomelona de manao sary mamoa faty zany lasa raharam-pirenena andraisanareo andraikitra mampalahelo a nisy solombavam-bahoaka teto nanao ohatran'iny nisy faninjehana very olona efa tsy solombavam-bahoaka itsony izy vehivavy izy tamin'io ary aperinasy izy namoaka sary mamofady momba ny tena nisy faninjehana aizy zany olo aza manao resaka kobakambava raha nga fa mahasorena ampatentenana zavatra be dehibe le vahoaka malaka tsy misy zavatra zay nge le izy zay koa nge le zay le teneniko hoe tena dondro raha raha tsika vahoaka malagasy a tena mariny e tenenle tena tsy manana jiro zay andre matofoloha de iny izy mitsindao le jirika zay ny jiro ny teneninareko de azagaga fa raha ny teninareo tena tsy manana herinara nikaroka an'izy nampiodina an'ireo milina anakefatra be tao andekalekana izy raha toka zay ny teneninareo tena tsy mihinana mihitsy zay andre matofoloha fa tena de iny izy le mitondra le tosika kely de mifanosonosika eo de mifampitsinjotsinjo kely eo de inona ny zavatra misy mandritry n'lay taona de adininy indray nareo zay ny le mora fitana mora jonoana de aveo rehefa tonga tena nanenenana miagaga izako izy efa tonga eo am'le toerana nga io azo iverenana ntsony fa raha mpanohatra ny tonga teo am'izay toerana zay ny tedavanydrareo hevitra hoe mirony dossier io de ataovy anina de apetrao indray ny PDS de ataovy an'izao io zay ny zavatra misy rehefa anazy ny voatohitohana anazy matsiny le zavatra le filma malaza be io de voatohitohana tanteraka le fiandrianam-pirenena de lasa militra tena hoe ny fanjakana mihitsy ve lasa mandray atanana mampalahelo a fa le tena le miatra n'le vahoaka malagasy be de be to ny vahoaka efa mifamono zao ny vahoaka hitatsika reny misy miaraka amin'ny sakafo ary de misy mandatsaka anina de maty le olona tany Kalamavony misy efatra io ndray zao misy zazakely tena mampalahelo mihitsy le ray aman-dreny mitaraina tena zany miaraka teo izy de nisy nanao zavatra tao anaty rehefa niporofony mpitsabo fa nisy nanapozona ny zavatra nohany maty le tovavy mampalahelo any re olona zany misy olona de miaraka de andaotsika irevireverira nga nitetika ao anatin'le izy rolany efa de amono an'le anankiray de mivonona le olona matsisy fanadiadiny zany fa rehefa ianareo mivotsatra ao anatin'ilay izy manotonotika kely ny kibo sokafo ny fanadiadina idio zavatra io aloha rehefa olonareo voatotoana ao anatin'le sary mamoa faty ataovy ny fanadiadina endreo zay olona ampitenenina avokoa na ny loha olona na ny minisitra fa tsy mijery hoe marary ny vahoaka malaka miakatra be mividim-piainana amin'izao fotoana izao midangana be
tsy mba misy ampiteneninareo le ministra hoe inona ny vahaolana, iza ny tena mandainga eto. Monsieur le ministre, afaka telo herinandro tsy misy délestage tsony. Manao antsika zao, iza zany mampandainga sy manelitsao. Fa rehefa iza manelitsao sy mandainga dia enjehana dia miditra any cybercriminalité dia atao fanadihadiana dia miditra aponja. Tsy zany olona zany ve re olona ny fanadihadiana raha antsika teo, fampanantenana firiny ao. Iza manelitsao, iza mandainga. Andao nge raha antsika ty namany ty miteny zany. Ao anatin'izay hoe iza ny tena mandainga, raha tovina rivo sanda arahantsika namany any. Izy efa niteny te fampanantenana dia tia ny namany. Anamafy ny zavatra tena misy. Fiandohana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity. Iza fa tsy lainga na mpiainana antsika teto e. Zany hoe rehefa zohina norafetinao, nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga. Dia tsy haritra ny dikan'izany. Vitsivitsy fotsiny izay tadidiko no ampatsahiviko anareo anatin'ity famakafakana ity. Fa aza raisina hoe mankahalana momba le fitondram-panjakana lalatiana ao anatin'izao resaka taon'izao. Enoy amin'ny fotsy miangatra izao zavatra ho resahako izao. Hoe tena marina zany zavatra zany. Mety pomba ny fanjakana ianao, mety manohitra ny fanjakana. Raha pomba ny fanjakana ianao dia teneno malaky le fanjakana toananao hoe tena marina zany teny lalatiana zany, fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy laingaka itsika ary zao ny anaporofonana zany. Voatany am-piandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fon'le vahoaka. Nandainga zany ianao tamin'le vahoaka nasainao mifidy anao, hay lainga fotsiny zany, hay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo, tsy sincère. Zay malay. Nandeha ianao tamin'ny propagande. Rehefa aveo ianao rehefa tonga amin'ny fitondrana vao miteny tsy mora nge fa miezaka mamaha zay. Ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible. Fa satria hoe andao andaingany reto vaoko reto nge mora jonoina amin'lainge. Il nous a menti. Kabary miezimezana ane zany le retsy natao teo masony be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra. Fa volombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato-masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy. Fa tsy menatra ianao nandainga. Nefa rehefa aveo aiza le voly, dia rehefa aveo amin'izay ianao dia hoe ka tsisy kosa nge ny volako fa lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandainga tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fipetra voalohany dia avy izay resaka izay a, entsika teo tsara ny fampanantenana nataony dia entsika teo ny namany sy mbola namana ao amin'ny ankehitriny. Mazava izay. Raha isika 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19. Zany ny zavatra misy eto re olona ny tantara hoa tsy fanadiniona. Aloha ny tantara hipetraka eto. Io any amin'ny ay soratra ny teny hoe ny soratra mitoetra, fa amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ohatranay dia ny anay ny teny mitoetra sy ny sary. Misy sary zany afaka alefantsika amin'ny fahitalavitra. Nao nge raha isika ny andro tafiditra